Ny 17 Desambra ho avy izao no ifarana ny fanatotosana ny asa ahitana vokatra tsara ao anatin'ny 100 andro tanterahany gouvernemanta. Ho an'ny ministeran'ny fitsarana manokana dia nanatanteraka tombanezaka ny teknisiana. 9 police anjato ny asan'ny fametrahana service des frais de justice pénale et assimilé eo anivon'ny fisarana mba tonga voalohany eto Antananarivo ny vita ary anomboka ny herinandro avy izao no isokatra ho an'ny rehetra ity sampandrara ity izay isahana amin'ny fitakiana onitra eny amin'ny fitsarana nosy. Le azo amin'io moa zany dia anasoavana ny asa mpitsarana ihany ny ankapobeny vola azo amin'io hoentina miasa ato amin'ny fitsarana ka rehefa izay zany no zava-misy dia azo tombo ny mpanjifa satria tsy andry firy-tsony ny dossier mahakasika azy amin'le resaka ohatra hoe tsy fisina taratasy tsy fisina encre sy ny sisa efa mba mitombo misy fitombony zany mety manana hietrehana ny asa mpitsarana zay ahitan'ny mpanjifa tombony. Anisany ezaka tafiditra ao anatin'ny RRI 100 andro an'ny ministeran'ny fitsarana ihany koa ny anenana hatrany amin'ny sasany ny feptona famoahana dity mikasika amin'ny fandrenana tsy ara-dalàna. Mahakasika an'le hoe réduction les délais de traitement des dossiers de demande de démolition de construction illicite. Indray azoko lazaina angamba fa ny rahany asasany mahery fa mino fa tratra mety any amin'ny 65-70% loany zany satria iny mantsy misy feptona tsy maintsy ajaina amin'ny resaka procédure ohatra hoe ny tsy maintsy arahana ny voalazan'ny lalàna raha iantsonina ohatr'zany dia misy karazana contrainte kely zany iny fa rezanaty zany rehefa mandeha tsara koa ny mahakasika an'iny fa raha miasa iny miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo tany aloha mantsy 12 volana ny délai de traitement ka raha ohatra zany izahana izy dia midina asasaky zay 12 volana zay nefa mino fa mbola latsaka ambanin'ny asasaky ny 12 volana zany hoe asasaky 9 mois mbola midina ambanin'izay dia le traitement zay enjenay izao fotoana izao. Nanomboka ny 7 septembre 2024 ny asa ahitana vokatra tsara ao anatin'ny 100 andro tanterahan'ny gouvernement Taravelonarivo. Ny 15 Desambra ho avy izao no hanao tatitry ny asa vitan'ny tsirairay ministera ao anatin'ny gouvernement ary 17 Desambra no atolotra ny filoham-pirenena ny tombanezaka ny zava-bita tao anatin'ny RRI 100 andro.